Miarabany rivo rasoloarsan. Salama tompoko. Ale miarabantsika rehetra tonga eto amin'ny chronique du midi. Zay moa anaran'ity live-tsika isaky ny alatsinainy talata lakamisy zoma raha ohatra ka tsisy fotoana mifanindry. Dia zay no anaran'ny fandarantsika. Chronique du midi eto amin'ny TikTok sy eto amin'ny page RGL. Zany hoe misy nareo manaraka amin'ny alalan'ny TikTok, misy tsy manana TikTok fa manaraka amin'ny page. Tsara marina koa fa rehefa vita ny fandaharana dia azonareo atao ny mamerina ny mivisionné azy na koa mipartager azy amin'ny olona zay tianareo izarana azy dia makany amin'ny page any amin'ny Facebook moa zany no akanareo azy satria ao no ny archive no mipetraka. Ezahana koa isanandro ny mamadika azy a version YouTube satria na ny Facebook koa aza dia tsy maharitra fa efa niova ny politique générale ny Facebook. Donc zany ezahana foana mba hisian'ny archive jasy mitahiry fa soit nareo makao amin'ny page RGL no mahita azy, soit nareo makany amin'ny YouTube ny mahita azy. Zay fa irositsika amin'ny lohevitra androany, renouvellement de la classe politique Madagascar na malagasy. Eto aloha dia tiako hazavaina kely hoe maninona no miresaka politique justement en tant que nefa tena théologienne. Misy tsy mahazo resaka indraindray mantsy ny kristiana pietiste puritaniste hoe tsy tokony hitrararaha politique ianao fa ny mampianatra soratra masina ihany no anjaranao. Dia zay ny problème an'izany olona zany dia manana anthropologie grecque. Ny anthropologie grecque no mampisaraka ny zay zavatra hoe côté spirituel sy côté temporel. Ny côté temporel zany le resaka politique, ny côté spirituel le zavatra ivelan'ny raharaham-pirenena. Ka amiko dia erreur fatale zay zavatra zay satria izao ny zavatra zay tio fatatsika dia ity hoe fahatsarana zay eo anivon'ny zay ve mandeha ngambany tsy very fa tapaka fotsiny ka efa mandeha izy io. Mbola veriko indray zany hoe ny antony mahatonga iny s'impliquer betsaka amin'ny raharaham-pirenena dia fahadosoana be amin'ny lafiny anthropologique ny mampisaraka ny temporalité sy ny spiritualité. La preuve zay dia jereo fotsiny zao tantaran'ny réforme tamin'ny andron'ny Calvin.
Calvin raha nanao ny réforme tamin'ny Genève dia tsy nisaraka tamin'ny resaka raharaha-pirenena tao Genève. Donc zay zany zavatra anankiray. Na i Luther koa aza dia niditra betsaka tamin'ny resaka temporalité zay tsy hoe izy ny voatery ho lasa mpitondra. Tena tsirina masy le hoe tsy miditra amin'ny raharaha politika matsy tsy midika mihitsy hoe lasa mpitondra. Zay koa aloha dia mila mipetraka tsara ny séparation du pouvoir. Tsy maintsy mipetraka tsara ny laïcité de l'État. Fa nefa ny laïcité de l'État ne veut pas dire nous n'avons pas notre avis sur la vie politique. Au contraire, manana recul bebe kokoa zahay noho ny politicien satria ny politicien rehefa mandiny zavatra dia miankina amin'ny agenda électoral, miankina amin'ny agenda politique ary miankina amin'ny mandat politique. Donc zany biaisé ny analyse politique an'ny politicien satria izy parti partisan, izy manana agenda politique, izy manana agenda na mandat. Zahay kosa dia tsy misy an'izany pression rehetrarehetra zany eo ambony lohanay na eo amin'ny sorokanay. Donc zany plus objectif kokoa ny fijery ao anatin'ilay analyse. Ary zay analyse dia hoentina sur le plan concret. Zay zany ny antony manazavako aloha ina ny antony mahatonga miditra amin'ity raharaha-pirenena ity. Tsy lazaina intsony moa le tenin'ny Ester ataoko ahoana ny fijery ny loza manjo ny fireneko zany slogan zany fa tena important be zay zavatra. Bon, ny zavatra hita sy tsikaritra eo amin'ny firenetsika tena atao basy aty fitiavana izy ity fa tsy atao miodikodina dia raha jerenareo ny débat sy ny échange amin'ny réseaux sociaux sur le plan politique à Madagascar dia matetika ny focus zany hoe ny centralisé amin'ny politika actuelle foana zany. Hoe manahoana ny régime, ao ny partisan, ao ny contre, dia superficiel foana ny zava-misy na koa mandeha sur le coup de l'émotion. Zany hoe za zany raha ohatra ka hoe olona mialatsiny amin'ny fomba fiteny hoe anisany victime na régime anankiray dia forcément je serai dans l'opposition. Na koa za nahazo ranondranony tamin'ny fitondrana dia forcément je serai pro fitondrana. Donc zany polariser les discussions politiques à Madagascar. Polariser. Ary makaleo be satria samy manao surenchère na fifandrangitana sy fifanebahana izay tsy miditra ary zay ny fandriky ny politicien taritiny any amina resaka émotion ny débat politique fa tsy miditra amina problème ontologique. Débat politique à Madagascar zany de débat émotionnel daholo. Hoe matsiravina ny tava ny halako tava marikoriko zao zay le izy. Fa tsy miditra amina débat de fond mihitsy dia enao nefa mitondra débat de fond dia lazaina hoe tadiavin'olona ampidirina anaty kazy hoe mpanohatra na pro. Io zany dia apetrako tsara za tsy ao anatina kazy politique mihitsy. Tantôt discours ko mety mahafinaritra anareo mpanohitra satria mety aminareo, tantôt mety tsy ety aminareo mpanohitra dia ohatr'izay koa ianareo amin'ny fitondrana. Satria nantsika dia débat polarisé, débat émotionnel fa tsy débat ontologique. Zay ny zavatra misy. Dia nefany zay ny zavatra anankiray faharoa manarakaraka zay systémique les problèmes amintsika zany hoe le système mihitsy zany dia à répétition le izy ny tanjona foana zany eo a Madagascar dia ahoana ny amprodana izay mitondra eo dia à répétition les problèmes de fond rehefa tsy voakitika sy tsy voaresaka ny problème de fond dia io foana ny fandehany. Donc zany nana zany ny zavatra proposé eto amin'ity chronique du midi androany ity dia resaka check-up politique. Check-up politique nareo zany check-up zany ohatra ny olona anankiray makany amin'ny dokotera dia matetika misy aretina miverimberina na misy pathologie miverimberina aminao dia farany ozeziny dokotera aloha anao mila manao check-up mihitsy aloha tsy analyse ray androa fa tena jerena ohatry ny miditra garage jerena ray manontolo hoe inona ny problème an'le rangahy ty na ty madama ty. Zay ka ny matetika ny zavatra misy dia maika ny olona hoe ahoana ny fomba anovana ny régime actuel ohatra na ny teo aloha zay foana zany. Nefa les pratiques politiques restent le même.
ça sert à rien zany satria tonga am'le fiteneny hoe tonga am'le fomba fiteny zay hoe nous ne faisons que déplacer le curseur fa le problème reste là io na de ho arodana io fitondrana io zay fitondrana amin'ny fandimby eo a nefa le pratique politique mbola eo de ça sert à rien fa kotozafianina alexis ozy ny fitenitsika zay on fait juste que déplacer le problème ohatrany hoe n'olona anankiray nanao faute professionnelle tamin'ny toeram-piasana dia nafindra toerana fotsiny izy teo za manjan'le olona hoe solution ny affectation na de disciplinaire aza fa afindranao amin'ny toerana ray izy de mamindra aretina any am'le toerana anankiray indray donc tsy voavaha ifotony le izy fa on a fait que déplacer le problème ny eo amin'ny lafin'ny politika zafy resaka fitantanam-pirenena aloha iavaka kely ty resakitsika androany tsy resaka fitantanana firenena fa resaka vie politique mba tsy hors sujet tsika rehefa aveo rehefa hiditra eo rehefa aveo hoe zao ny tsy mety ataon'ny mpitondra zao tsy anitsony resakitsika eto fa resaka vie politique malagasy ny zavatra misy eo Madagasikara dia raha misy aza ny fitambarana hery politique de coalition d'opportunisme no misy ohatra fotsiny zao ny collectif des candidats za tena nyteny aminareo fa vo nitsangana ny collectif des candidats de zao hoe tonga dia échec io vo miainga tsy resaka fotsiny hoe ny adversaire olo mafy be na ohatra zao satria coalition d'opportunisme olona opportuniste daholo vo jereko daholo lohan'izy mianakavy de le olona te hanao revanche mais tsiny aminareo les 10 candidats ça 11 nareo c'est 11 ça c'est 10 olona te hanao revanche politique raha valimanana te hanao revanche politique iajo andrenanary velo voadaka tany amin'ny TGV sy tsy niaraka tsony dia marary ny vavoniny ny izadolo izy reny misy tête nouvelle ihany kanefa na zany aza citeny zany fantatra tsara hoe avy aiza donc c'est pour moi ce sont tous des opportunistes mais là tsiny aminareo fantatro fa misy aminareo to tima milailay fantatro fa misy aminareo to citeny milailay fa moi je suis libre. J'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit et j'ai pas de couleur politique, donc je dis ce que je pense. Donc les collectifs des candidats, tonga des chèques vomieng azadino ni tantara tsy fanadino tadidinareo tam'le 73 candidats députés. Sika teto amin'ny RGL no sahanany io ohatra voalohany hoe c'est du n'importe quoi io nanompanady daholo ny olona tam'izany fotoana zany. Là zany pro Jorajoel non il faut être lucide rehefa mijery zavatra satria za hoe io ndreo a le coalition d'opportunisme fa rehefa aveo a midoboka sy menjera tam'izay namelany non namelany rajonary mampianina tam'izay fotoana zay le izy tadinareo le mitondra vatapaty teny Analakely de raha natsy resaka hoe contre aniza fa zao hoe reo ndray zany le olona tsy tia de mitambatra de hoe amin'ny fomba ahoana ny inoko fa ifakatia ny TGV sy ny tima hoa tam'izay fotoana zay amin'ny fomba ahoana ny inoko ny sincérité anareo 73 députés ka ny ampidoboka ny raha zao aloha ny tadiavina zay tam'izay zany le feo ok fa ny problème hoe et après on fait quoi zay foana problème à Madagascar zay ampidoboka an'io aloha mais après qu'est-ce qu'on fait vous n'avez aucun projet politique tsy manana ligne politique tsy manana projet de société fa hoe ahoana ny ampidoboka an'io bandy io zay fotsiny c'est l'histoire qui se répète de tsy mahay maka lesona mihitsy nareo mpanao politique gasy ny tena marina motsy hoe tsy mahay maka lesona fa vous êtes tous des vendus des corrompus satria nareo miréagira amin'ny alalan'ny atao hoe émotion de hoe anaindray zao fa ela fa ela loatra ninana to fa aloha mba anaindray c'est tout. Vous n'avez rien dans le ventre. Vous n'avez rien à proposer au peuple malgache. Nareo rehetra collectif des candidats teneniko eto zany nafaly nareo natezitra za tsy manana couleur donc zany je représente une partie de la population miteny an'izany zavatra zany donc tsy misy ligne politique ary ino filazantsika zany coalition d'opportunisme hoa mbola veriko foana izy za zao tsy tena misy olo miresaka amiko de zao hoe ahoana zao de zao hoe inona le ligne politique ho ataonareo tsy misy de ny zava-nisy
any Madagasikara zany misy terme fampiasan'ny politicien zay taty Belgique tamin'ny manangana ny gouvernement taty zay de hoe coalition suédoise ny filazany zany. Ianareo ny atao hoe coalition suédoise, coalition contre nature, coalition contre nature no misy. Tsy fanome mandrakizay mihitsy zany team sy TGV zany na andeha maka ny lohany azy fa hoe tambatra satria atao zay mampidoboka fotsiny ohatra. Tsy fa misy karazana coalition zay tsy tena hoe contre nature nefa de terena hiaraka satria juste pour une cause commune de le hoe ampidoboka. Fa ny zavatra adinonareo mpanao politicien le mampidoboka ane mety vita ihany. Rehefa mifoanao io vahoaka io c'est un rouleau compresseur. Tsy afaka atao ninino io na ataontsika hoe misy ara ny hery famoretana fa ny zavatra foana et après on fait quoi? Next de le next un problème tsy misy izay afahana manana contenu tsy misy. Coalition suédoise manaraka an'izay les créations des partis politiques à Madagascar. Ny création na parti politique à Madagascar dia parti politique charismatique no misy surtout taty aorina. Taloha mbola nisy raisina kely any ohatra zao hoe matsiaro ny MFM tamin'ny fotoanandro za tsy mijery ny MFM taty aorina fa tamin'ny voalohany misy any ngay manandafy rakotonyrina tsy voatery mipartager ny opinion fa za resaka objectivité nanana philosophie zany MFM zany philosophie ny resaka eto nisy an'izany Gisèle Rabesala zany tao amin'ny AKFM. Pour moi, Gisèle Rabesala, c'était un peu notre Simone Veil malgache. Ou an'izay malala ny vie politique française. Simone Veil, c'était une femme visionnaire. On peut l'aimer, on peut la détester. Femme, nanana vision. Nanana foto-kevitra. Après, misy moa ny vie politique, coalition, gauche à droite, sisa fa miresaka fotsiny zany. Fa ny théoriana tompoko fotaka. Fotaka satria leader charismatique no misy fa tsy leader politique. Je suis désolé ou anareo politiciens, vous n'êtes pas des leaders politiques, vous êtes des leaders charismatiques. Fa nomena casquette na politique ina le charisme zany hoe miankina am'lay charisme an'lay mpitarika. Donc le mpitarika no nahatonga an'lay atoko politique. Nisy zany Ravalomanina zany affaire 2002 de mitsangana ny team. Mino anareo team forever de baté antany mba voye hoe ny backbone anareo team ny azo ndamosina hoe qu'est-ce qui fait que votre team na idada ihany zany vera ngany atao hoe team mba lazaoa le azo ndamosina mahateam anareo na idada de rehefa tsy dada de itojo Ravalomanana satria iny zanany. Mais attends, tonga ndraiky io nareo io koa zao ny Maro sy ny Mapara efa hitahita taratra eto sahady koa le fandehany fa dynastie koa io efa homanina sahady ny boy kely hitondra firenena sy ny sisa. Ny nitsangana ny atoko rehetrarehetra misy ao Madagasikara de olona HVM mialatsiny aminareo HVM fa tsy misy zany HVM zany raha tsy nisy Rajonary Mapenina. Zany hoe ny atoko politika misy rehetra amin'ny tanàna zany dia atoko miorina eo ambonina olona fa tsy miorina eo ambonina ligne politique. Donc ça n'existe pas pour moi aloha ny parti politique vrai taty aorina ny Madagascar fa parti charismatique, leader informel
no misy ao Madagasikara fa tsy leader formel. Tsy ndreko tsara zavatra zay. De mandeha amina culte de personnalité. Donc, ninino tenenareo eo dia ça revient au même parce que vous êtes là pour servir la cause de cette personne. Na koa resaka followers sy fanatisation an'ilay olona fotsiny hoe zay raha ngam reveniny hatramin'ny farany zay ndray aloha izy de d'accord zay ndray tsy edikevitra ray. Tamin'ny tonga tato a Belgique zay de nisy lantany mpiangonako hoe inona ny tendance politique any Madagascar Jean-Luc. Ty moa tsisy miantso pasteur zany kirairany olona miantso pasteur fa tonga de prénom-nao. De vous avez tsy misy. Comment ça tsy misy ozy izy ny mpiangonako? Tsy misy oa. Aka inona ozy izy renonay amin'ny vaovao. Ce sont pas des partis politiques, ce sont des partis entre copains, entre familles. Dia c'est des partis politiques miorina ombonina olona. Praidonakafo. Zay. Fa tsisy hoe ty ery akavanana ty ery akavy tsy misy hoe ty manana fironana karazana fironana je sais pas républicain ty fironana démocrate ty fironana je sais pas humaniste tsy haiko hoe mba misy couleur zany hoe inona lay izy na de tsy ombonana hevitra aza tsisy an'izany ao aminay fa de hoe team. Et c'est quoi le team? Ah ben le team c'est la parti politique de Ravalomanana. Le TGV c'est Radjoel. HVM c'est Rajonar Mapian. C'est tout. Hitako kivikivy zareo zay hoany zava-misy any aminay ka atao akory ary. Donc zay hoa miandry Messi foana zahay hoe izy andray ny manaraka. Izy andray de mivavaka daholo am'izay le kristianina hoe mba de fahaso-pamonjy zay Andriamanitra. Nanana vision erozo Razafimalo fa aizany fanilo am'izao fry Tina Rajonarsou. Aiza leader fanilo am'izao. Aiza. Il suffit pas de dire misy fa aiza. Toko mialatsiny fa toko mivarotenany amin'ny atoko politika hafa zalahy am'izao. Arazony Razafimalo ngamba ny fotoam-pasana de ny fotoam-pasana hoe zao ve le zavatra natao. Donc, il suffit pas d'avoir de vision, il faut mettre vraiment, oui, il y a les vraies lignes. On va vendre le parti politique au plus offrant. C'est que tu es au ministre, tu es au gouverneur, tu es au député, tu es au maire. Donc, il suffit pas, oui, la vision, les ismes, il tient une analyse clinique. Tu es sentimenti. Tu es sentimenti des actifs. Fantatro fa tsy maintsy anafotoana anareo le zavatra ohatrany kanefa tsy sentiment satria zay ny antony nanaovana an'ity fandarina ty. Ny zavatra tsikarotra am'izao fotoana zao dia hitako tsikarotra fa misy les nouvelles générations mitady i se démarquer. Misy te etsiketsika. Efa nahita zao documentaire ny tanora manao karazana diagnostic ny vie politique à Madagascar. Misy zany tsy miseho sehatra fa misy any ambadika. Mijery ina zava-misy de samy manana an'le izy ihany koa. Ilo razanak'olona tsy manana vision zany team. Mialatsiny aminao ny vision nareo de fantatra eo amin'ny Ravalomanana mianakavy. Tsy manana vision. Raha tena manana vision de tokony petraka tsara ny zavatra zany fa tsy miodikodina amina fianakaviana anankiray foana ny zavatra. Satria resaka charismatique io, resaka le charisme lelo, oui, je suis d'accord, il est charismatique. Mais c'est une firenena tomboky tsy hoentina amina charisme. Ary ny firenena tsy hoentina amina resaka émotion sy resaka parti partisan hoe fitiavana an'le olona. Tsy fitiavana olona ny hitondrana firenena. Fa c'est une affaire d'État. Zero tsara zao proposition misy zao tendance am'izao fotoana zao fa manomboka misy se démarquer, misy ny manana tendance hoe fédéralisme. Zany zao mba misy couleur. Za tsy d'accord am'le fédéralisme. Fa mba au moins misy efa manomboka zany misy manana conscience hoe zay zany anay vision anay. Ozy izy zareo anatin'le izy.
Après ça, on peut discuter, on peut débattre sur le fédéralisme. Enfin, le fédéralisme, comme tout comme on a un mouvement fédéralisme au Madagascar, il faut pas faire du copier-coller fédéralisme à la in notre fédéralisme à Belgique, dire half un fédéralisme suisse, half un fédéralisme en Amérique, half. Donc, il faut encore préciser oui, quel type de fédéralisme. Nous apetraka fa tsy hoe fédéralisme fédéral fédéraliste fa au moins aloha ny zavatra mafaly dia ny hoe efa mba misy mivoy foto-kevitra ohatry zay après mbola mila atrandrahana izy mbola mila alalinina sy anazy manokana iny fa zava-dehibe zay amiko sauf fantany napetraka hoe il faut savoir aussi qui est derrière ça c'est encore une autre histoire. Misy koa ny foronana am'izao fotoana zao zay hitako mamofopofona any ambadibadika any dia ny souverainisme satria raha manjery ianao ny lecture géopolitique dia mirona ho amina souverainisme zao tontolo zao zany hoe manao protectionnisme daholo ny olona nanomboka tamin'ny Trump, Poutine, tous les grandes puissances sy ny firenena jereo tsara koa ny zavatra tia Burkina Faso, le Sahel misy tendance, misy vent de souverainisme. Any koa zany fitrandraka sy fieritreritry. Ka ho anahy manokana dia zao. Il faut une révolution totale eo amin'ny resaka fanaovana politika. Zany hoe amiko ny parti politika zay tsy manana ligne politika dia tsy tokony ho arahana tsony. Hafa fa tsy Europe ozy tsia. Aty Europe zay mipetraka mahita tsara ianao koa aty Europe fa tena souverainisme am'izao mandeha. Na dia ataontsika hoe mbola reo raha mandinika na dia misy ary ny Union européenne tena mahazo miakatra be ny extrême droite aty Europe. Dikan'izay ny lecture ny extrême droite zany dia lecture na souverainisme. Après samy manana ny fizeriny fa tendance internationale leo dans le monde entier. Verina amin'ilay teniko teo zany hoe les partis politiques tsy manana ligne politique amiko au poubelle. Fa tsy hoe tiany malaza, tiany vedety, tiandray no parfum du moment. Non. Mila renouveler na tanteraka ny classe politique malagasy. Za zany tena miala tsiny aminareo zay fa eo ka mila fakona daholo reo. Fakona daholo reo. Satria parti politique sur mesure. Zany hoe natsangana le parti politique sur mesure. Tanareo le olona le makany amin'ny mpanjaitra mba hanaova akanjo costard fa hamonjy mariage ozy le ranga dia ina no ataony refesina le ranga dia manamboatra pour costard mifana ohatray zany les costumes na costard de les tenues politiques sur mesure amina olona anankiray. Donc zany parti politique sur mesure ny misy. Ary ity koa zavatra anankiray. Misy koa fetsifetsy ratsy amin'izao fotoana zao. Manangana parti politique na mouvement politique avy amin'ny oligarchie. Ils ont compris les oligarques malgaches hoe mila protéger na ny investissement fa koratsy ty tatary ty dia miformer mouvement politique aty ambadika zareo parallèle mba ahafahany protéger ny investissement. Ary io tromperie io. Mbola verina foana zany hoe resaka culte na olona ny ao ambadika. Donc aoka tsy ho dupitsika ny am'ireo karazana mouvement politique toa misy mouvement politique vaovao mipotra eto amin'ny firenena nefany ao anatin'izany zavatra zany dia hita mazava fa ny oligarque no ao anatin'le izy. Zay zany le zavatra misy oligarchie no manangana antoko politika ka mifinancer ny ireny antoko politika ireny. Ny zavatra tokony ilaina zany zao dia ny éducation des partis politiques des citoyens. Éducation amin'ny politika ny citoyen. Ahoana no anabeazana ny vahoaka malagasy mba tsy handeha amina émotion tsony.
sy amin'nandeha amina partisan eto zany de tena efa nisy sosikevitra narosoko efa ela tao ampejy tsy tiany zavatra zay keo tsy discours vaovao fa cohérent foana zavatra raitsika eto de le atao hoe plateforme citoyenne ialana amin'ilay parti politique classique le plateforme citoyenne zany de mitambatra ao daholo ny ONG rehetra sur terrain amin'ny resaka éducation ary ao anatin'izay no hametrahana ny hoe ahoana ny afahana mitaiza le vahoaka amin'ny lafiny resaka politika aloha fa tsy hoe amin'ny attente na enjeu électoral foana zay vao mikofokofoka zay mantsy ny problème anareo parti politique nareo ohatra ny sous-marin rehefa tonga ny enjeu électoral de mipotra daholo de mahita revo milay be daholy fa rehefa tapitra indray ny saison électorale dia vous êtes presque invisible donc zany a reny olona reny de miagiry amina resaka agenda politique eto zany dia ny plateforme citoyenne ary efa hitako misy manao mafaly aloha zany fa mbola vitsy mila atsika tanora mahatsiaro tena amanao an'io plateforme citoyenne io zany io tsy zavatra foronina fa mila synergie entre ntsika mba ahafahana omniprésent sy ny fitezana isan'andro no tokony anabeazana ny olona fa tsy rehefa tsotra ny mpanao baolina zao ma tanareo zao fony football atsika efa ny évolué be fa tsotra taloha tadidika ny taloha rehefa vorina ny ekipa zay vao modomena fromage zay vao mba modomena ronono bona katsaka foana nandritra ny tontolo andro de rehefa manao regroupement ny club m sy ny ekipa zay vao mba modomena fromage kely de ohatra zay koa ny système hitako au niveau ny politique rehefa makakaiky ny élection dia toatra ny misy zavatra mipompotra zany eo amin'ny firenena fa rehefa andavanandro tsy misy enjeu électoral dia samy mangina eo nefa nilanatsika plateforme citoyenne ka erreur zany amiko ary za manokana zay mahatonga ana misengagé ao anatin'ity combat ty ny combat pour l'éducation du peuple hoe aza rebrebeny reo olona be resaka reo tsony hoentina amin'ny hoe ty bogosy ty manakarena ty olona zaozao ty tsy namatsika sy fa ny combat ko eto zany de hoe mitady fomba rehetra mba hisinna synergie amin'ny rehefa misy raha misy angamba firenena be ONG tsisy ohatran'ny Madagasikara kanefa ONG bidon daholo ny ankamaroany tadinava nisy vidéo nataoko hoe ireto ny marodrefy anankitelo nampiasain'ny banque mondiale hitsarana ny firenena mahantra be trano fiangonana be épicerie ary be ONG resahany matetika moa ny fiangonana foana no voadaroka l'épicerie moa tsy resahana fa andavanandro fa le ONG amitsika koa neka tena mahampome be normalement ny ONG zany manana vina mazava tsara fa rehefa tena zoinao le ONG de fikaramana le izy satria tsy misy asa ao Madagasikara dia mora kely manangana ONG mba hisy subside d'état sy ny financement donc mitovy any ça revient au même amin'ny atoko politika hoe manangana atoko malaky satria te hiakatra teo maire teo député sy ny sisa tokony ao anatin'izay synergie plateforme citoyenne zay letratiko zay de hoe ampina ireo tanora izay vonina s'engager sur le plan politique mila atosika ny tanora s'intéresser en politique ina ny fanampiana azo mena azy mitodika amitsika rehetra pisehatra eo amin'ny atao hoe fitezahana vahoaka dia omena fahalalana zay zavatra ilainy rehetrarehetra izy fa anjarany ny manangana ny orientation politique zay tiana hoe inona ny orientation nareo politique resahana eto zany fa nefa ny lay fahaiza manao no mila omena azy amin'ny lafiny resaka fomba fandehanana am'izay zavatra zay potehina sy ravana tanteraka lay complexe de messie na le syndrome de sauveur io zany le complexe du messie le mametraka olona mpanavotra
nanomboka taoriny fantateko ny tany saiko taminareo ro toko rehetrarehetra reo dia micultiver le syndrome de messie fa tsy manana ny programme anasa tompoko tsy vision mihitsy fa mahay manao lecture ny zava-misy maneran-tany, mahay manana lecture ny amin'ny zava-misy local, ary mahay mamaly manao lecture aizany ametrahana ny tongotra manoloana zay zavatra zay. Donc mila potehina ilay mentalité veut détruire le complexe du messie. Satria le messie mantsy dia zao hoe izy ihany no mahavahana io, i ranona ihany no mahay an'io, raha tsy hanina io dia tsy tafa. Tiako marihana fa présider ou gouverner un pays tsy amuser la galerie akory, na koa animer le pays fa présider. Mba hatongavana amin'izay zavatra zay nefa zay no mahatonga hoe mila révolution ngeza be izy ity, zay mialoha lalana zany rehetrarehetra zany dia le concentration du pouvoir amin'olona anankiray. Tena manimba zavatra eo amintsika eo, satria ça revient toujours au même ny zavatra hitranga rehefa concentré amin'olona anankiray ny fahefana rehetra. Donc bref, tsy ho ela loatra aho fa afaka miditra direct anareo zay tiany ho hevitra. Il suffit pas de moraliser fotsiny hoe mila moraliser fa ho anahy manokana dia mila miapporter idée concrète amin'ny vie politique. Tsy mbola miresaka gouvernance avao tsara. Eto zao le lorazanak'olona dia miresaka izy hoe produits locaux hoe ny gasy tsy hany le izy. Tsy resaka gouvernance fa resaka vision politique. Tsy mazava aminao ngambany le izy. Tsy hany amin'ny resaka hoe gouvernance na firenena fa resaka vision politique eo amin'ny parti politique aloha ny resaka zao. Ne mélangeons pas les choux et les carottes. Iny ary anapititra nyky tsy resaka priorité na gouvernance akory ny resaka eto. Iny ary miainanao itopy. Miaraba toko. Miena le fanavaovanavatra voalohany teo ako dia mionikevitra be am'le izy le point par point. Tsy misy tena mijoro ny parti politique tsy manana iny fa ny zavatra ohatrany hoe zavatra misy maty zany raha Madagasikara ny système rehetra mihitsy nefa potika zany aloha amin'izao tena rehetrarehetra. Za koa zao miombon-kevitra am'le sosi-kevitra tenenao teo hoe ananganana le colonne citoyenneté fa ny problème zao ny hitako raha ohatra zany zao ohatra hoe hiabordentsika mila manao ohatran'izay dia ny olana ireo parti politique efa mijoro eo amin'izay no andeha apiditra an'le ohatrany hoe anome sorotena ohatra izy anangana le entité l'étude les plateformes citoyennes ary lasa ohatrany hoe isincliné makany amina olona tokana sotako hoe fa le izy misy azoko le tiany tompo resana fa tena mazava tsara le izy tsy zavatra foronina le izy fa plateforme dika plateforme support anankiray ohatra ny tanao zao plateforme pétrolière zao ny support anankiray dia zavatra maromaro efa misy. Donc zany tsika tsy mamorona zavatra vaovao fa plateforme dia misivana mihitsy ny olona efa pisehatra eo amin'ny lafiny fitezana ny vahoaka. Donc mila manao répertorier kentsika manao scan inona daholo na ONG misy au ministère de la population zay zany izy dia tsy maika mihitsy ny hoe tsy mitady ny membre io hoe tsy ohatran'olona le hoe andao tsika napiditra membre be dia be. Justement tena sélectif ary zay hita marina fa tena pisehatra eny anivon'ny fiarahamonina no entanina ho anatin'ilay plateforme de satria reny mantsy efa manana réseau sur terrain zay mantsy mahatsara le izy dia le réseau juste ny synergie amin'ny réseau tsika zany tsy mametraka hoe tokony zao ny lalana fa le coordination problème Madagasikara ne betsaka ny hery tsara tianao zavatra fa tsy misy coordination ary tsy synergie fa samy manao any amin'ny misy azy any dia problème rehefa isolé ianao dia tamy amin'izay ry zala voatory
izy moa zany le parti politique le teneninao zay tonga dia mitondra zay le plus au front mba hazahoana ohatrany hoe lasa anti-chambre akana olona ho ao amin'ny fitondrana be deaibe reo hitanareo ngamba re misy tsy hanona anaran'olona hoe olona tena mpisehatra natanjaka teo amin'ny lafin'ny fiarahamonina avy eo izy tapitapika eo rehefa lasa ministre dia niovany discours zay le tiako tenina ka ino tsy lozan'ny olona hanao an'izay zay tianao carriériste politique anazy prezany fa nanalo hoe au moins aloha mba misy an'le plateforme de manao l'éducation isan'andro amina zavatra tsara aminazy zao ty zao parako zao ty dia niraisiko sacerdoce kosa isan'andro tanke mbola manana fofinaina dia tsy maintsy mitondra ny éducation citoyenne zay batandrifia fa tokony misy synergie le izy misy ny fampisehatra any ambanivohitra misy mpisehatra any amin'ny fampianarana ny anjerimanontolo misy mpisehatra any amin'ny samy manana secteur dia le synergie zay no ilaina fijeriko azy eto zao le izy maneho hevitra ianao zao anatin'le hoe tsy manana friana ara-politique amin'ireo olona vitsany pasteur Jean-Luc no manana fomba fijery hoe miaccepte an'izany ary normal be raha ohatra tonga dia misy tezitra zany ny olona hoe ay ito zany mankahalana ary vitsy ihany koa zany ny olona amin'izao no mba hoe tena manana an'le fomba fijery hoe neutre ao anatin'ny friana ara-politique satria le côté-na éducation antsika ao a Madagasikara zay tena efa potika tena tsy hananan'ny olona bagage tsony ahafahana ohatrany hoe tsy ahafahana mampandeha an'izay zavatra kely misy sisanao atao le raha ohatra zao mahafantatra namana ny mpampianatra sy ny ohatran'izany mety hoe manana heritreritra ohatran'izany zao hoe hiditra ao anatin'le entité fa ohatrany hoe mieritreritra an'le hoe vo manangana an'io ianao dia tonga dia sombany rehetra efa matanjaka rehetra irany rehetra ianao dia mena vola le mpitarika eo dia lasa ny fitohizan'le iza zany tiako angatana amin'ny pasteur hoe ahoana no tokony ataontsika ohatra hoe à court terme sy à long terme ahafahana mijery ampandehanana an'izay solution zay fa tena tsara le izy ny am'izay zavatra zay azo resahana mitokana ty ambadika le izy fa eto moa nanjarantsika dia milancer fotsiny an'ilay vision aloha hoe plateforme citoyenne satria ifonako be dia be dia ataoko mahitsy be hoe ny société civile zany trahirany maha société civile azy ny média manana ny atao hoe patron de presse izay oligarque daholo ny ao ambadika ao izay affilié amina antoko politique ny parti politique moa efa tsy lazaina antsony fa efa olona sur mesure daholo ny ao donc tsisy solution afa tsy aty amin'ny base zany hoe tena pyramide inversé zany ty tsy miainga avy any ambony tsony ty fa miainga avy aty amin'ny base zay le hoe plateforme citoyenne ary zavatra mety ho informel ary le izy amin'ny voalohany satria tsy maintsy tena hoe miainga avy amin'ny tena dia tena misélectionné olona ka io loha ny tiako resahana aminao ty masy misy dimension eo amin'izay zany miditra le spirituel zay mahatonga hoe tsy misaraka amiko ny spirituel sy ny temporel ny mila manana dimension spiritualité ambony be vo afaka mifédéré an'izany zavatra zany dans le sens ambony be tiako teneneto hoe mandray an'le izy ho sacerdoce ary zay sacerdoce zay mifanipaka tanteraka amin'ny atao hoe mercenariat hoe le olona pikarama zany hoe manatoetsain'ny pikarama dia hoe atao zay izy le plus au front donc zany natinana sy tiana le mitarika azy aloha tsy maintsy noyau faran'izay kely fa tsy mahazo atao mivelatra be satria raha voageza be le noyau dia incontrôlable zay zavatra zay zay ngamba ny azoko amalina anao tompoko misaotra indrindra tompoko misaotra tompoko eny azy isaorantsika itopy nanome ny heviny manokana ato amin'ny Facebook dia afaka miditra amin'le hoe direct ajouter direct eo ambany io nareo dia ho an'ny ato amin'ny TikTok dia amin'le invité cliquena
zay zany raha ohatra ka ivererana fitinana kely zavatra voalaza teo a le lohahevitra le hoe renouvellement de la classe politique satria ina ny antony tsy resaka hoe eto koa tsy resaka hoe idéal le hoe zavatra vaovao tsy any fa mahatonga le hoe renouvellement raha ny marina moa zany de tena vao départ zéro mihitsy fa tsy renouvellement fotsiny satria araka ny tenitsika teo hoe tsy ligne politique mazava no misy amin'ny antoko fa charismatique le olona zava-misy zany hoe miainga avy amin'ny charisme an'le olona sy ny idéalisation an'le olona napetraka ambony piédestal parce que neverina hoe ino no messia hanavitra ny firenena de ianao rehefa mametraka ny fanantenanao amin'ny olona anankiray de ozony soratra anao sy ny vohozona zay mitoky amin'ny olombelona satria il peut te vendre demain satria ny intérêt no mipasy alohan'ny intérêt de la nation ça c'est sûr tsy famitaka tsika ary tsy fandangeto fa zay donc zany a zay le mahatonga le miteny foana hoe tsisy afa-tsy ny fanapariahana an'le fotom-pisainana amin'ny vahoaka satria raha vao resaka élite foana problème hoa raha vao ny élite no tandrahana dia fotakio satria ny élite de mieritreritra fa privilégié izy ao ils se sentent privilégiés, ils se sentent satria zay nianatra, satria zay ambony, satria zay favoria dia iny maha-élite ziny lasa ataony karazana vente aux enchères dia proposition au plus offrant. Donc ho anazy zany mila kasena les chaînes les renversements de pyramide hoe toujours le leader sy ny élite no mitarika iny zany le nisy olona namana ny famaly tampoka tato amin'ny page hoe mila pitarika non eny ilaina le raha pitarika anankiray mipropulser an'le idée oui fa avy atrany vao miainga misy tonga dia décentralisena dans le sens hoe tsy décentralisé vulgarisena le fotom-pisainana any amin'ny masse de am'izay fotoana zay zany tonga de le vahoaka ray manontolo mihitsy ny tonga de ndray manana toe-tsaina am'izay zavatra zay ka na ataontsika hoe misy élite am'le kipara tamin'ny voalohany mivadika satria tratran'le herin'ny kapoka sy herin'ny poketra dia au moins le idéologie efa miparitaka zay zany le tanjona hoe fanaparitana le idéologie aloha ho tonga eny amin'ny masse populaire io zany a dia ny fampitaovana ny vahoaka misy asa raha fantatrareo my philosophe anankiray atao Michel Onfray za tena contre azy satria izy mialatsiny hoe samy mana freiny izy athée tsy hoe le mahathé azy no halako fa zay ny fironany de samy mana ny fironany moa fa za kosa midera azy fa nanana culot sy vision hoe mila atsangana natao hoe université populaire en France satria ny université dia natao an'ny élite foana na tiatsika na tsy tiatsika ho an'ny avarapi anarana qui dit avarapi anarana dia c'est une poignée de personnes olona manakatao olona niangarany fiainana de izay zavatra iny cassé Michel Onfray de nanangana izy université populaire dia afaka manatrika ny cours amin'ny université populaire daholo ama populaire azy tsy l'université n'important amiko fa le fotom-pisainana zay na azahoako lesona hoe tsy maintsy popularisena ny fahalalana eto zany de te hitodika amintsika rehetra zay manana ny fahalalana hoe potehina l'esprit de leader dans le sens hoe élite plutôt l'esprit d'élite satria zay foana nanimba ny firentsika ny élite no miseho milay eto amin'ny tanàna de ireo zany manao otage ny fiainam-bahoaka no zany le fahaizan'ny élite tokony popularisena tokony vulgarisena lay fotom-pisainana amin'ny domaine rehetra anome ohatra anankiray précis aminareo za zao anatin'ny atao hoe mampianatra théologie dia am'izao tsika miteny zao tsy hoe am'izao hoe fa 5e promotion dia mes visions de mila atao théologien ny kristianina rehetra fa tsy natao ho andry pasteur rery ny fahaizana théologie fantatry fa tsy ho tiany institution d'église zany projet zany fa efa amin'ny 5e vague zay zao popularisena ny fahalalana fa raha vao tsy zay io de misy élite foana mife le fiarahamonina de reo élite reo no manao otage ny fiainam-bahoaka
donc samy manany secteurnareo anao za nanangana an'izay karazana atao hoe institut de théologie populaire ho an'ny olona izay tsy voatery manana faharipahalalana ambony izy hoe baccalauréat sisa fa mila vulgarisena ny fahalalana zay ihany io fa raha tsy zay dia ambakainy reto ny anatra reto ny vahoaka ambakainy retsy élite retsy ambakainy aristocrate ambakainy bourgeois ambakainy zalahy na efa ao anatina VIP manokana de lasa société à deux vitesses ny firenena malagasy amin'ny domaine rehetra io na ny finoana aza zany ny finoana koa zany am'izay fotoana zay any koa de tokony hidirana zay zavatra zay samy mandraina andraikiny ny am'izay atao hoe popularisation na vulgarisation ny fahalalana ho an'ny masse populaire fa tsy ho an'ny élite fotsiny ihany vision ko zay ana enoko fantatro fa tsy mipartager an'izany ny sasany satria hoe koratsinina ko zay ny ana zay ndofotra pataloha tena amin'ny université de là ve ny tatavana fotsiny zay le izy samy manana ny fijeriny io zay le vision ko zay ana personnellement voilà zay ngamba raha tsisy hiditra tsony eto amin'ny direct na Facebook na TikTok dia misaotra anareo nanaraka tamin'ity sujet mafampana ty fantatro fa ça va heurter satria tsy maintsy miala amin'ny zone de confort dia efa miomana tamin'izay foana ny tena de misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany raha ohatra ka tsisy hiditra itsony mivantana dia mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny rapito sisy satria larobia amin'ny lakamisy indray raha toka tsy misy ny contre programme moa zany contre temps safady fa tsy contre programme raha tsisy hiditra direct de zay zany ny androany makasitraka samita in'Andriamanitra